Androany 30 aprily no fehitrandro farany fametrahana antotany taratasy ho an'ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana bakalorea. No nitoedra raha misy eto amin'ny firenena dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny anemitra ny daty ahafahan'ireo mpiadina manao ny fisoratany anarana. Mbola mitohy tompoko ny fametrahana ny dossier candidature ny mpianatra hanala bakalorea. Mitohy eny amin'ny toerana izay fanaovana izany fa tsy maintsy tonga any amin'ny office du bac ny dossier. Manentana kosa ny ao anivon'ny ministera mba tsy hiandry ora farany ireo mpianatra vao ametraka ny antotany taratasiny. Marihana fa anisan'ny antony mahatonga ny fahatarana mantsy ny fakanisan'ny mpianatra sasany tany amin'ny faritra ka tsy hita fody noho ny fanakatohana na ny sisy tany nanalamanga. Nangataka noho izany ireo talentin-tsekoly sasany ny anemitra ny datim-panadinana. Raha ho an'ny Collège Saint Joseph ao Mahamasina kosa dia nanazava ny talentin'ny sekoly Marcel Oscar Onjatina fa misy ny mpianatra izay nangataka fahazon-dalana manokana avy amin'ny centre de commandement opérationnel ny Vato ka afaka nianatra nanomboka tamin'ny alarobia. Ho ambara tsy ho ela atoato ny daty izay famaranana ny fametrahana ny dossier ny baccalauréat. Ka noho izany iangaviana antsika ray aman-dreny ny mpianatra sy ny mpianatra izay nala fanadinana baccalauréat mba tsy hiandry tompoko ny andro farany vao metraka an'ilay dossier fa izao zany dia tohizo ny fanaterana ny dossier ny inscription candidature ny mpianatra izay hanala baccalauréat.